Stopklaar stopkvavy anarako izay dia Alvin. Saingy amidany amin'ny fikotiana sipa eto Madagasikara. Ary voasokajy manokana amin'izany izay manana anarana Gabriela Samantha, Clara Rosia, Anna, Angela, Amanda, Fitia, Christina, Brianna, Michela, Sheila, Tamara, Amelia, Kezia, Juliana, Julien, Lizette. Maro ny lehilahy izay tia azy vehivavy. Ary anao vehivavy koa mba tia azy lehilahy koa. Maro anefa isika lehilahy rehefa mikody dia tsy mahazo mihitsy. Io mihitsy ny dirako antsehatra. Ny problématique tsikan'izao zany dia ny sipa. Au tout du moins mianatra mikody sipa. Première étape, mahafantatra ny karazana sipa. Maro amintsika gasy rehefa mikody dia tsy mahalala mihitsy ny isa na ny karazan-javatra kodiana. Misy anefa ny pera ary misy ny chouchou. Zavatra roa samihafa mihitsy ny izy roa reto rehefa malala. Ny iray hohanina dia ny iray atao volo. Ka izay mahafanina io no mahafanina antsika lehilahy ndraindray. Ka fantarina aloha hoe binana ve sampanao volo ny vehivavy izay kodianao. Anao tiako e? Tsendriky maty mijorety. Raha ny pera safidiny inona izay? Voilà. Ty misy fomba tsotsotra afaka afantaranao izany. Bebe, ay matety anao. Atsika andeha gastro sakafo. Gastro! Deuxième étape, rehefa manatona vehivavy. Hitariavana fa mahaloatra ireo lehilahy izay olany vehivavy rehefa kodiana. Ka mety efa hentsika matetika ireto teny manaraka ireto. Anao tsy tio. Désolée, mais je t'aime pas. Izo tsy hoe anao tsy tiako fa za vao siaka ny mamako e. Miarako. Nefa le fisaran-tsaina rehefa vehivavy ny kodiny lehilahy. Anao zay la tiako e, tsika hiaraka. Mety normal be izay satria maro ny lehilahy izay mbola mampiasa ireo teknika fikodiana taloha ka farany tafiantsom-boa. Tia nefa misy teknika tsotra nefa mahomby. Blanche Neige, zala. Za misy koa agnaty batonao tsara. Zamizany zay dia efa mankatia za koa mankatia anao. Fa tegna tiako izy aleko atao amin'io regny. Anao tsara fa za misy fitiavana. Kuche. Baby, anao tiako. Zany rehefa amerikana rehefa malala. Troisième étape, ny tena atao rehefa tady tsy ho azo. Maro isika ry lehilahy izay tsy maintsy mandainga rehefa tady tsy ho azo ny entana. Anao zala tsy haiko viavy ty tsara e. Zay raha tadiavinao meko anao avion mba laleko amin'ny papanao. Avo atsika mandeha bazar à Paris, mandeha vacances à Dubaï. Zay raha tadiavinao meko anao. Tadidio anefa tsy mahazaka zavatra maro velively ny betsin'ny vehivavy. Marigninao raha vianko aminao. Nino raha nivolaninao teo e? Ka ty misy teny tsotra kely afaka ampiasainao. Za misy iPhone. Tadidio manjako hariva nefa fa mandainga ianao amin'io fotoana io. Ka rehefa samy andainga ihany aleo mba mahay mandainga. Azonao, katikaty nanjirajo raha mala mpagnaty famponefo, mpagnaty famponefo, mpagnaty famponefo. Quatrième étape, mifidy ny fotoana hikodiana. Ireo rabe izay ataontsika lehilahy ny mikody rehefa alina ny andro. Tio, mba tsara viavy. Tsy omekitsina ny rehefa roa rapotika satria amin'io ny vehivavy ny tsy hita mony sady tsara tarehy ka mitanjema ihany. Rehefa alina. Tsisy olo tsaratsara anao itsalahy ambony tany ty sery. Rehefa maraina. Izy maviavy tio igny. Soranao sa tsy soranao? Sarako! Soranao sa tsy soranao? Soranao sa tsy soranao? Cinquième étape farany, mifidy ny toerana hikodiana. Eto dia tsaroa fa masina vavamboaka ary masina tanjazana. Ka fidifidio tsara ny toerana azo kodiana sy tsy azo. Someone owes Paul, Zemboy Puera. Oh, ino maratanao eto mahay?
tsy anao mahety WC, tsy anao mahety WC, tsy anao mahety WC. Human work, rapper gangster. Kora regninao, ay, isadara sans blabla, fou. Fanontaniana petsaka dia ty. Rehefa maninona moa vehivavy ray zay vao mahatsiaro tena hoe sambatra. Rehefa maty! Mais non, ataontsika vonona lera mangiry. Mais non, lera mangiry. Oh, azo loatra manao montage ao zovy. Za. Non. Za izy fa anao. Voilà! Karaha voafenao zavatra rehetra izay voalazako teo dia zao ny zavatra tokony vitanao.